Jesu muafanya bifitavana sarasima Deoti Jesu amuari Jesu nifianaku Adina ufana Tuta sasimi tika Nifisaina nasimifi denikyu Engane Tsesuba Utuniana Ampitwera mikyo Nifitavana Baitavakuni Favaluku Jesu Parati Satsimi Suluri Jesu Pautenava Abuari Jesu Nifisainaku Tuta sasimi tika Nifisainasi Nifitenikyo Engane Jesu Bautuniana Miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tratran'ity anio talata fasiviny volana avril aty miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona fiadanan'ny Tompo amintsika rehetra mandra-piandriandry namana dia miangavy atsika izara anaparitaka ny manodidina ny fandarana izay ataontsika androany ao anatin'izany rehetrarehetra izany tony somary ratsiratsy kely ny connexion angatahana amin'ny Tompo mba tena hoe ilamina
zay mila andaontsika aloha hivavakatsika amin'izao fotoana izao hametraka ny fotoana eo anatrehan'Andriamanitra fa tena fanamasin'Andriamanitra no hitarika ny fanamasin'Andriamanitra no hanapaka feno ao anatin'izao fotoam-bavaka izao indray. Raha eo misaotra anao tokoa izay midera sy mankalaza izay Jesosy manome voninahitra anao izay Andriamanitra iray ny amin'ny anarany Jesosy Kristy, ny anarana izay ahafahanay miankohaka eto anatrehanao, manantona anao tsy ampisalasalana indray ao anatin'izao alina izao. Raha misy anay eto Madagasikara dia alina, fa n'aiza misy an'ireo olona, ireo mpanomponao izay manaraka an'izao vavaka izao Jesosy dia matoka fa eo ianao eo fanatrehanao satria miantso anao izay dia mamaly anay ianao araka ny teninao hoe antsoy dia voaliko ianao. Misaotra tompony amin'ny fandaharana rehetra na ahafahanay indray manana an'izao fotoana an'io izay ahafahanay mifampizara eto, ahafahanay mifampianatra, ahafahanay mifanoro, ahafahanay mifampivavaka dia ianao manamarina ny tenao hoe mifampivavah mba ho sitrana ianareo. Mangataka izay tompo famindramponao ninina petipetina, ninina loto, ninina ireo zavatra misy mitranga rehetra mety mahatonga anay tsy afaka matsapa fanatrehanao, mahatonga anay tsy afaka hanantona anao pasahina. Mangataka izay amin'ny anaranao Jesosy aoka andranao anadio anay indray, aoka andranao anadio anisa tokantrano, aoka andranao anadio ny sofinay, masom-panahinay, maso ny sofinay, amaso ny sainay, diovy amin'ny ranao daholo Jesosy ny sofim-panahinay, diovy amin'ny ranao ny tenanay rehetra, any anatin'ny fotom-pisainanay sy ny fieritreretanay, fitadianay, diovy amin'ny ranao, ongoto ireo mpanohitohitra rehetra, ireo fanahy manarina rehetra, esory daholo amin'ny faritra rehetra misy an'ny olona rehetra. Manaraka an'izao fandarana izao Jesosy ireo karazana fanahy mpitroka hery, mpitroka rà, mpitroka vavaka rehetra, fandroany Jesosy aoka fanamasinao indray nitarika anay eto, aoka fanamasinao no hanazava sainanay indray, aoka fanamasinao Andriamanitra no amenay fahatakarana, ahafantaranay marina satria fantatray tompo hoe rehefa misy marina fantatray dia mitombo foana amin'ny fanafahana izay, afaka foana izay ho voninahitry ny anaranao ny ampisinay. Dia aoka nosotrao Jesosy ameno, mierisotra fanamasinao ameno andray izay hoe mpanomponao ampiasainao amin'ity anio ity, nosotrao hiasa amin'ny feoako, nosotrao hiasa amin'ny sary, nosotrao hiasa amin'ny réseau rehetra, nosotrao koa hiasa hiampita amin'ireo olona rehetra izay mandray an'izao fandarana izao dia handray ny herinao izy, dia le hery tsy atohaina, le hery ahafahany manitsaka amin'ny anarana sy mainka, le hery ahafahany mandresy ny rehetra nanafavao mba tena ho mpanomponao, mba tena mpanompo mahery, olona tena hoe atsanganao tokoa, ny olona izay manaraka an'izao fandarana izao mba tena hoe fanomezam-boninahitra ny anaranao. Misaotra tompony amin'izay rehetra ataonao eto, aoka ianao ny asa eto androany, anao seratra Jesosy fitaovana fotsiny izay dia hamasiny izay hamarino ny tsirairay avy mba hahafahanay matsapa fanatrehanao. Dia misaotra indrindra raiko amin'ny anaran'i Jesosy. Amen, amen, amen. Androantsika dia andinika lohahevitra anankiray izay tena hoe anisany mamatotra antsika zanak'Andriamanitra ihany koa. Ty lohahevitra anankiray ty dia ny momba ny vavaka fanafahana manoloana andreo fahatezerana miafina. Ny fahatezerana miafina no hojerentsika sy anaovantsika antom-bavaka androany. Ny fahatezerana dia araka ny teny ao amin'ny Jakoba, ao amin'ny Jakoba toko izay marina eo imason'Andriamanitra. Ny fahatezeran'ny olona dia tsy ahefana izay marina eo imason'Andriamanitra. Izay zany ny mikasika ny fahatezerana. Lasa maizina. Ny fahatezerany olona izy dia tsy ahefana izay marina eo imason'Andriamanitra. Ny fahatezerana, raha fahatezerana amin'ny ankapobeny aloha ny resantsika dia fihetseham-po mihiba, izany hoe sentiment négatif ny fahatezerana, fihetseham-po ratsy vokatry ny zavatra hita, vokatry ny zavatra
rea na tsapa na niatra tamin'ny tena be da be ny antony mety mahatonga ny fahatezerana ao anatin'ny olona mety hoe nisy zavatra nanaitra azy tampoka zay tena ratsy ary tsy ampoiziny nandiso fanantenana azy mety nisy fitakana azo azy mety nisy antony koa mety hoe noho ny fialonana satria diso fanantenana loatra izy ny amin'ny zavatra zay mety hoe mitranga eo amin'ny ny olona manodidina azy dia lasa nahatonga azy nanana fahatezerana mety noho ny fahadisoana koa mety misy olona nanao fahadisoana taminy na hoe izy ny zavatra diso nataony dia lasa natezitra azy zay be da be ny zavatra mety mahatonga ny fahatezerana fa ny ankamaroany dia mety hoe zavatra tena tsy ampoizina foana ary zavatra mitranga ratsy tsy ampoizina dia reny no mahatonga ny fahatezeran'ny olona matetika ny mahatezitra atsika ny matetika ny mahatezitra atsika dia ny olona avy amin'ny zavatra ataon'ny olona na zavatra tsy ataon'ny olona ny amin'ny zavatra manodidina atsika kanefa misy koa ny fahatezeran'ny olona dia amin'Andriamanitra tezitra amin'Andriamanitra ny olona ray satria ohatra hoe eritreretiny hoe tsy mirarana azy Andriamanitra eritreretiny hoe miangatra Andriamanitra eritreretiny hoe tsy mamaly vavaka azy Andriamanitra ohatra be da be ny olona mimonimonna tahaka izany ary dia tena manana fahatezerana amin'Andriamanitra ao anaty baiboly zao dia misy ny Jona ohatra tezitra tamin'Andriamanitra izy noho ny izy nirano tany Ninive dia nibebaka ny olona dia tezitra indray Jona rehefa avy eo tsy vitsy ny olona manana fahatezerana amin'Andriamanitra tahaka izany dia izay zavatra izay no ho voaboasantsika androany mety koa hoe tezitra amin'ny tenanao ihany ianao tezitra amin'ny tenanao ianao satria tena natsapa hoe tsy nety nataonao nanao fahadisoana ianao na hoe nanala baraka tena ohatra ny filaza azy dia lasa tezitra amin'ny tenanao ianao dia lasa tsy mamela ny tenanao ianao mbola misy fahatezerana ao anatinao ao anatin'iny ny tena olana matetika dia zao ny zanak'Andriamanitra matetika ny zanak'Andriamanitra rehefa tena hoe zanak'Andriamanitra mivafo izy dia tsy dia tafiditra intsony ao anatin'ireny hoe lainga fijangajangana alatra vonon'olona ohatra izany fa nefany tsy vitsy ny zanak'Andriamanitra tena hoe voageja ny tia atao hoe fanahy fahatezerana ity fanahy fahatezerana ity no mangeja no mamatotra ny fon'ny zanak'Andriamanitra maro ary izay no mahatonga an'le hoe indraindray olona samy any am-piangonana nefany dia tsy mifampiteny mpiara mivavaka ao izy nefa dia miady samy tompona andraikitra ao amin'ny fiangonana izy nefa dia miady nefa samy zanak'Andriamanitra samy mpianakavy ireo olona ireo samy mandeha mivavaka nefany miady tsy mifankahazo sasany ary dia tena tsy mifampiteny mihitsy nefany mandeha mivavaka dia izay no antony andiniantsika n'izy ity androany satria raha ny ten'Andriamanitra zao dia miteny hoe raha eo alohana fanatitra ianao ka matsiaro fa misy olona manana lelo aminao dia ataovy aloha izay vananao amin'izany olona zany izay zany no mahatonga antsika voasakana matetika noho ny toe-potsika voatahiry ao anatin'io fahatezerana io zany ny fomba tena hoe anafian'ny devoly atsika zanak'Andriamanitra tsika olombelona dia afaka ny tezitra manana zo tezitra tsika fa ny ten'Andriamanitra kosa dia miteny mihitsy hoe tezera fa aza manoka Jesosy Kristy ara dia nisy taona koa izy tena tezitra nisy taona koa izy diso fanantenana ohatra tamin'ilay aviavy dia tezitra izy tonga dia nanozona ilay aviavy nisy taona izy tezitra tamin'ireo olona zay nanao varotra tao anatin'ny tempoly tezitra izy dia tena niteny mafy an'ireo dia narodany daholo ireo latabatra sinina tao anatin'ny tempoly afaka ny ho tezitra tsika fa mila mitandrina mba tsy hanoka eo indrindry mantsy no hodiniantsika androany ny fahatezerana rehefa mipotra azontsika atao no mifehy azy fa rehefa voatahiry iny dia lasa loto lasa tahaka ny fako
la lo ao anatsika ao de lasa manamaimbo atsika lasa mandoto atsika de lasa miteraka ota le izy rehefa aveo ny fahatezerana miafina de fahatezerana vokatry ny zavatra nisy zay nampatezitra atsika de indraindray tsika mieritreritra hoe efa vita iny efa velako any efa za efa tsy mirarahana intsony indraindray le olona mieritreritra mihitsy hoe tena efa namela an'le olona mety tena efa mifampiresaka mihitsy de hoe mifamela mety nisy nampiavana de namela de hoe vita iny indraindray le olona tsy mahafantatra akory za miresaka aminao io ry havana de mahafantatra tsara n'izany zavatra teneniko zany ary tena ny ainan'izany nisy olona tena nanao zavatra tena narary any niatra tamin'ny aiko raha mba tsy lazaiko hoe zay ngamba ny zavatra anisany ozy satria betsaka ny zavatra nalovako anisany zavatra tena hoe narary ary niatra tamin'ny aiko de nieritreritra hoe antonany maro efa namelany olona io de efa vita zay efa tsy mampaninona anatsony fa saingy zao fotoana anankiray tao anatin'ny za tena nitady an'Andriamanitra nasehon'ny tompo hoe tena mbola misy ratra manoloana ny zavatra nataony olona io ana de be da be tsika ny zanak'Andriamanitra ohatra zany tsika mieritreritra hoe efa namela tsika mieritreritra hoe efa nilamina iny efa tsy mieritreritra ny intsony efa tsy miraraha zany intsony le fahatezerana nefa tsy miala tanteraka fa miafina ny anatintsika any le fahatezerana de le fahatezerana mikiky atsika mangina le fahatezerana mikiky ao anatintsika ao ny afantaranao hoe fahatezerana miafina le izy Jesus mitsaratra ny tabataba sy ny fanafiana rehetra avy amin'ny mpanjaka sy ny andrina zay tontolo zao ny anaran'i Jesosy Kristy tiavan'izareo lasa daholo hoe fanaratsy ireo amin'ny anaran'i Jesosy misokatra ny tany de mitelona an'ireo fanaratsy rehetra miodiody eto amin'ity toerana ity de mamatry ny anaran'i Jesosy de lasa nareo miavo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Nazareta mitsaratra ny tabataba rehetra tsy ambinina tsy anakely tsy anapahefana amin'anaran'i Jesosy miala eto amin'ity toerana ity lasa diko tsy miverina tso manak'izay ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta rindrina varavarana rehetra ny anaran'i Jesosy amen miala tsiny vetivety miala tsiny satria miodiody ny fanaratsy rehefa ao anatina zavatra zao de mindraindray miodiody ireo de manao zavatra zany fa tsy maintsy toeritsika izy mba tsy hanelingelina atsika mitoitsika ao anaty fandarana ny fahatezerana miafina ny afantarana ao an'le izy hoe mbola misy ao le izy mbola tavela ao le izy zay ny tiako anampinanao androany satria io zavatra io manakana anao tsy androso io zavatra io matetika mibloke atsika tsy afatsika tena matsapa fanatrian'Andriamanitra tsy mahatonga atsika tsy afaka mivivre pleinement ny fahasoavan'Andriamanitra matsapa pleinement ny fanatrian'Andriamanitra zao ny atsapahanao fa mbola misy fahatezerana miafina ao anatinao raha misy an'le zavatra nandratra anao iny raha misy an'le zavatra natezitra anao iny ka miverina sujet miverina resana rendresaka reny de mbola misy mikaikona ny anatin'ny fonao mbola misy malahelo ao anatin'ny fonao mbola misy tezitra ao anatin'ny fonao dikan'izay mbola tsy tena namela mety namela tamin'ny fonao ianao niezaka ianao fa mbola misy tavela izy de mila hoentinao ambavaka foana indriavana mila tena hoe angatanao mihitsy Jesosy anome hery anao anafaka an'iny anampy anao anafaka an'iny anadio an'iny tanteraka atonga an'iny ho afaka teriteraka ao aminao satria ny olana de zao io fahatezerana miafina io de mikika atsika ao anaty ao izy io no mitondra fangidina ao atsika io zany ny olona manana fahatezerana miafina de olona ndraindray ohatra ny olona mangidingidy zany olona ohatra ny marikivy zany olona manana toetra masika olona kizitana lasa olona tsy tena mahay mandefitra
olona tsy manana faharetana. Satria zay ny voalaza nge ao amin'ny Koritianina, ao amin'ny Koritianina Koritianina voalohany toko 13 dia hoe ny fitiavana mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra amin'ny zavatra rehetra. Dia le hoe ny fitiavana amin'ny anankiray koa dia misy an'le hoe ny fitiavana mahari-po tsy malaky tezitra. Dia ny olona izay manana fahatezerana miafina dia olona tsy manana faharetam-po zany, tsy manana pasiansa mihitsy izy. Fa vao misy zavatra kely izy dia tady hipoaka, vao misy zavatra kely izy dia tady hirehitra, satria efa misy afo en permanence ao anatiny ao. Dia iny afo iny mahatonga azy mora misaoty, iny afo iny mahatonga azy mora miakatra ozy izy amin'ny fitentsika, iny afo iny mahatonga azy mora mirehatra. Ny vokany dia zao, lasa tsy tena olona vory feno tsara io olona io eo anatrehan'Andriamanitra. Satria lasa mizarazara ny fanahany, lasa fragmenté ny fanahany, ny ainy, ny amboroany mizarazara. Tia ny lazaiko anao jereo tsara angediny eo hoe misy zavatra anankiray nitranga, ohatra hoe androany, dia tena nakasika amin'ny fonao ohatra hoe tena natezitra anao mafy, fa isaky ny miresaka ianao dia iny foana, tsy afaka misainao iny, tsy afaka misainao na matory ianao na mipetraka ianao, mandeha ianao, manaraka anao iny olona iny, ny fanahany olona iny manaraka anao foana, teneninao foana iny, teny tanysainao foana iny, indrindray afaka herinandro mbola iny foana ny averimberinao. Samy efa nandalo an'izany tsika dia malala an'izany. Ny atsasaky ny momba anao zany engagé amin'iny olona iny, ny hery ao anatinao engagé amin'iny olona iny, ny conversation quotidienne anao, ny resaka anao andavanandro engagé amin'iny olona iny, ny fifantohanao engagé ao amin'iny olona iny. Zany mahatonga antsika tsy afaka mandroso, satria le hery tokony angontsika, amikaratsika, androsotsika, hitadiavantsika n'Andriamanitra, lantsika amin'ny zavatra ohatran'iny. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra miteny hoe omeo lalana amin'ny fahatezerana, omeo lalana amin'ny fahatezerana. Be da be ny tenin'Andriamanitra zay tena hoe mampirisika atsika, mampahery atsika miteny hoe aoka tsy rehatra amin'ny fahatezeranao noho ny ampanao ratsy, ary aza mialina ny mpanao meloka. Any amin'ny Salamo 7:7 zao dia tena miteny an'izany mihitsy Andriamanitra hoe amin'ny 7 izy dia miteny hoe miatombena amin'ny Jehovah ny fanahinao. Tsika zany tokony tsy hifikitra be loatra ny amin'ny zavatra tahaka an'ireny. Mandalo olombelona tsika nofo dia mandalo dia mba taitra ihany tsika indraindray voafehy ilay fahatezerana, fa indraindray mety tsy voafehy dia mba taitra ihany ianao, dia afaka mba mamoaka ny aram-ponao ianao, mba miteny amin'ilay olona ianao hatramin'izay hoe hatraiza no afana fampiresaka. Fa rehefa hitanao fa tsy mety dia afaka mangina koa ianao dia miala, fa tsy hoe hifikitra amin'iny dia hiazona an'iny foana tsika. Ny olona nao matetika dia zanak'Andriamanitra, tsika mahalala an'izany rehetrarehetra zany dia tena efa miezaka hoe mamela, fa le izy mbola tavela ty anatsika, le izy mbola miafina, ary Satana tena miezaka, tena hoe mikarakara ny kolokoloany mihitsy io, dia teneny hoe zao kosa veko, ianao kosa ve nataony an'izany, rariny mihitsy ny ianao, raha za ianao atao an'izao, raha za. Indraindray ny tena misy ohatr'izany mihitsy ny atao feo ao amin'ny iaintsika ao fa indraindray ireny voatoatra atsika hoe za mamela, za zao, fa indraindray ilay tsy tena mbola miafina any anatsika. Dia ireo zavatra ireo mamparefo ny fiainam-panahintsika nefa. Ireo zavatra ireo mampiafina ny tavan'Andriamanitra amintsika,
tsy ahafahantsika tena manatrika matsapa ny fanatrehan'Andriamanitra ny fiainantsika satria tsika manana fo maloto fotsika feno andrakoto rabe feno ny patrontsika zay nampiasantsika taloha nananatsika alahelo tsy nandony karamatsika ao zay ary le mpanofatrano ary matezitra ana mbola ao koa zay le mpivarotra ary nanao zao ana mbola ao koa zay ihany nananakitrosy de mbola ao koa zay feno karazana olona ao anatin'ny fianakaviana mety piraita-po avambady ny olona rehetrarehetra io ao anatinao daholo mifanahan'ireo olona reo de ny fananao koa mifandray amin'ireo olona reny any ambadika any manaraka an'ireny foana lasa tsy afaka miatombona amin'ny Jehovah tsika lasa tsy afaka tena hoe mifantoka amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra tsika fa mavesatra reny zavatra reny ny mitroka ny herintsika de matetika ny olona raha voatratra nyity fahatezerana miafina ty na fiainam-panany ary lasa marefo lasa tsy tena olona tena mijoro tsara tsy manana fahasahiana tsara izy manantona an'Andriamanitra sy de reny fanany hoe tsy tena ao règle tsara izy eo anatrehan'Andriamanitra ary ny tena olana indraindray afen'ny satana io de mieritreritra le olona de ny olona zany de mieritreritra hoe manamary tena le olona satria izy de tena mieritreritra hoe za tena mena za tetsy fa ity no ilazako anao ary tena tsy mamitaka mihitsy avereny discutena sur table le resaka ka raha tena tsisy fahatezerana tsony ao anatinao tena milamina tsara ny fonao tsy amin'ny fietsaram-belatsiny de tena efa afaka ianao zay fa raha vao mbola misy sentiment afafa ao anatinao fihetsem-po afafa ao anatinao manoloana an'io resaka io de za miteny anao mila mivavaka ianao mila fany ianao ary zay ny tomoko anao androany andao tsika hivavaka andao tsika hiala amin'ireo karazana fahatezerana miafina mila roatsika ireo mila vototsika daholo na iza natezitra tsika nataoko hoe Andriamanitra io na olona io na ny tenatsika io ahoana ny rezako hoe Andriamanitra raha nisan'ny olona tafotoana tamin'Andriamanitra ianao de tadio hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe ho levina zay miady amin'ny mpamorona azy tsika tsy natao hiady amin'Andriamanitra tsika Andriamanitra tsy mila ny famelan-keloka atsika fa tadio asoatsika de ilaitsika ny mamela an'Andriamanitra mba andamina ny toe-potsika de mila manaiky tsika ny fitondran'Andriamanitra de mila mamela anazy ny amin'ny zavatra rehetra zay nitranga teo amin'ny fiainatsika satria izy no mpamorona izy no mpanefy tsika tany manga de mila manaiky tsika de ninona zavatra mitranga teo amin'ny fiainanao zany ka natonga anao tezitra tamin'Andriamanitra raha nisan'ny olona tak'izany ianao de hifonay zay manomboka androany de hiekeo maneke an'Andriamanitra de mamelana Andriamanitra ny amin'ny zavatra lasa rehetra avelao koa ny tenanao raha nisan'ny tenanao zany tena avelao ny tenanao mba tsy ny zavatra nataonao mbola ibahana anomezanao tsiny anameloanao tena mandraka androany fa ny tena ataotsika androany de zao vavaka manoloana andreo alahelo sy fahatezerantsika miafina noho ny zavatra nataon'ny olona noho ny zavatra zay nitranga teo amin'ny fiainatsika ndao tsika hiditra ao anatin'izay vavak'izay hiditra ao anatin'izay vavak'izay tsika satria za ry havana de tena resy lahatra hoe ilaitsika mandroso amin'ny fahanamasinana tena ilaitsika ny mitombo bebe kokoa amin'ny sitrapon'Andriamanitra be da be ny resaka mandeha zao ohatra omaly tamin'iny resaka hoe eclipse iny ary tsy vitsy ny laza hoe isy fiovana lehibe amin'ny zavatra mitranga ety ambany masoandro ny ao ambadiky niny eclipse iny tsy fantatra aloha na ho marina zany na tsy marina fa ny azoko antoka kosa de zao hoe efa ho avy tsy ho ela Jesosy ary na tsy ho avy na tsy ho avy tsy ho ela ary Jesosy fa ny afatesako sy ny afatesana koa tsy fantatra
indray mipimaso dia lasa. Mila miomana mandrakarivo sasainao, mila mitady an'Andriamanitra sasainao, mila manana fo etaeta tena anao ny sitrapon'Andriamanitra, andeha famarinana sy ny famasinana sasainao, mba ahafahantsika mandova fiaina mandrakizay. Mila manatanteraka sitrapon'Andriamanitra, mandeha famarinana sy ny famasinana sasainao, ahafahantsika matsapa ny fanatrian'Andriamanitra, ahafahantsika mandray ny fahasoavana sy ny fitan'Andriamanitra feno eo amin'ny fiainantsika. Zany tena hoe miaina ny fahafenon'Andriamanitra zany, ilaitsika zany mba tena ho fahavolombelon'Andriamanitra sasainao, mba tsy ho fandatsany jetilisa. Fa mila fahamasinana zany, mila fandrosoana zany. Androany miteny amin'ny anaran'i Jesosy, avitsory ireo olona ireo, avitsory ireo olona rehetra izay nananana ho alahelo ireo. Ao tsika hiditra ao anatin'izao vavaka izao amin'izao fotoana izao. Manasanao amin'ny anaran'i Jesosy, andaotsika hiaraka ao anatin'izao vavaka izao. Misaotra anao zay Andriamanitra renay satria ianao tokoa no mandamina ny fotoana mbola ahafahanay mitondra fonay tsirairay avy eto anaty anao Jesosy amin'izao fotoana izao. Mitondra ny alahelonay, mitondra ireo zavatra nanavesatra anay Jesosy. Isaorana ny anaranao zany satria tsy navelanao zay ho ringana, ho maty tany anatin'ny tsy fahalalana, tany anatin'ny lotom-po, tao anatin'ny reto zavatra zay mbola fikirinay, entinay, manavesatra anay reto. Fa mbola menao n'ty andro atao hoe androany ty zay, ahafanay manadio fondray, ahafanay manao cure-dame eto anaty anao ndray Jesosy androany. Androany zay manaiky ny fahatsoanay rehetra, mamindrafo aminay Andriamanitra ny amin'ny elokay, ny amin'ny kitotoa, ny amin'ny tsy fitandremana rehetra, ny amin'ireo karazana loto, ny amin'ny lolo-po sy lotro-po, ny fankalana rehetra, mamindrafo aminay Andriamanitra. Indrindra ireo fahatezerana amin'ny rehetra, ireo fahatezerana izay mbola nitehirizinay taty anatinay. Mety misy tena fananina, tena lolo-po ratsy mihitsy, fa mety misy Jesosy fahatezerana tsy na. Ny sasany amin'ny ara mety tsy mahafantatra koa hoe tena mbola misy an'izany any anatinay any. Fa ny ahafantaranay an'izany Jesosy, ny atsapanay an'izany, rehefa mipotra tampoka, rehefa misy zavatra manaitra anay, dia tsy vitsy aminay mbola malompa any anatin'ny saina ihany, mbola miteny ratsy, mbola manozona olona any anatin'ny saina ihany. Hitanao zany Jesosy, hitanao zany fa mbola betsaka aminay ny voafatotra an'izany. Na dia izaho mivavaka io ary Jesosy efa nandalo zavatra be da be momba an'izany. Hitanao zany. Teo afak'izay Jesosy, tena teo afak'izay, mba tena teo olona madio araka ny sitraponao zay, mba tianay Jesosy ny fonay, tena hoe anjakanao feno. Androany zay mangataka ny fanampianao, androany zay mangataka ny herinao hiasa ty anatinay, ahafanay mamela an'ireo zavatra rehetra nisy nitranga teo amin'ny fiainanay, na palahelo anay, na andiso fanantenana anay, na andratra ny fonay, dia androany manomboka teneny daholo, teneny tany sao daholo. Inona ireo zavatra tsy zakanao, iza ireo olona nanampalahelo anao, tena tany sao tsirairay avy mihitsy ry havana. Maka fotoana ianao dia teneny inona ny nampalahelo anao, inona ny tsy rary nataon'olona anao. Mety nisy famingavingana, mety nisy fivadiam-pitokisana, mety nisy fanalambaraka, tena hoe tsy takatry ny sainao, tena nandratra ny fonao mafy, mety nisy fanelikiliana. Tenenao an' Jesosy daholo re, inona ny tena tsy zakanao, inona mbola tena hoe tsy levo ny vavoninao mandrak'androany. Tenenao am' Jesosy reny androany. Tena tany sao dia tsy olo tsirairay mihitsy reny androany. Eny teo anatrehan'Andriamanitra re. Mamindrafo amiko Jesosy, mamindrafo amin'ny tsirairay avy ianao. Jereo Andriamanitra ireo olona rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao. Ampio izy Jesosy, ireo alahelo miafina rehetra, voatahiry any anatin'ny subconscient, any anatin'ny fitadidiana, any anatin'ny lalon'ny fony any.
avoay daholo reny androany, avoay reny Jesosy androany. Aoka fanamasinao le ratsan-tananao, amoaka ny reny androany, manoatra lavitra noho ny ren'olona manao grand ménage reny, avoaka daholo ny fako reo karazana dossier classé rehetrarehetra. Tsy mila classement de dossier zany intsony zay manomboka androany, fa mila miongotra miala tanteraka reny androany amin'ny anaranao. Androany Jesosy mamela andreo olona rehetra zay nananana elaelo reo zay, mamela andreo olona rehetra zay nanalako alahelo a Jesosy, tena avereny tsara mihitsy zany. Mamela andreo a Jesosy amindroany amin'ny teny, amin'ny foko mamela andreo fa tsy vitako amin'ny maha-olombelona anazy zany Jesosy, fa ampio androany, omionerinao androany, afako mamandreo olona reo, vaako reo androany, avotsotro tanteraka reo olona reo androany, satria tadidio ry havana fa izasy anao rehefa mitahiry ny reny zavatra reny, de misy party andreny olona reny voafatotra ty amintsika ty, misy party amin'ny fiainandreny olona reny voafatotra sy voageja noho ny alahelontsika, no fahatezerantsika amin'ireny olona reny. De mila vahanao izy, mila avotsitrao izy, mila alefanao mandeha izy androany, satria anao koa te handeha lavitra miaraka amin'ny Jesosy. Tsy mila mitondra olona zany ianao, tsy mila mitondra vesatra zany ianao, satria anao olona handeha lavitra, olona hiakapekarana ianao, satria sandatra any amin'ny avo ange ianao esoro ny vesatra rehetra zay tsy ahafahanao miakatra, esoro ny enta mavesatra rehetra androany amin'ny anaran'i Jesosy. De avereno tsara mihitsy zao vavaka zao mamela andreny a Jesosy, reo olona rehetra zay nananako alahelo, reo olona rehetra zay nandratra ny foko, reo alahelo miafina rehetra atao anatiko ato androany amin'ny anaranao Jesosy, avelako zany, avelako reo olona reo, vaako daholo reo olona reo manomboka androany, avotsy daholo reo, de mandroka anareo miala ato anatin'ny foko, miala any anatin'ny fisainako, miala any anatin'ny fieritreretako, miala any anatin'ny fitadidiako, miala any aparatiko anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ny ranao Jesosy anadio aoka ny ranao amafandreo tahiry ratsy rehetra zay voatahiry tany amin'ny fitadidiako tany, aoka ny ranao amafany masiko sy ny masom-panahiko anadio ny sofiko sy ny sofim-panahiko, anadio ny any amin'ny fieritreretako ny sy ny fisainako amin'ny anaranao Jesosy nangatako an'izany. Diovy amin'ny ranao ny amiko manontolo Jesosy androany, ary nataiza reo toerana zay nandiko andreo olona reo tato anatiko tato, de androany vahako zany, na inona Jesosy reo karazana dossier zay niforoniko nentiko ny ampangana andreo olona reo tenindretra zay niteneniko, nentiko nanamelohana andreo olona reo, ny tsaratsarako andreo androany, tsy hoako daholo zany, tsy hoako daholo zany, de poteko siravako amin'ny ranao mamela andreo a Jesosy androany, mamela andreo amin'ny foko androany, araka ny tena hoe mamela ny elokay tahaka ny namelana zay meloka taminay, ianao na mpianatra an'izany anay. Androany Jesosy omionerinao afako mamela andreo olona reo, afako mamela ny fahatezerana miafina rehetra atao anatiko ato, zay nangeja sy nambabo hatramin'izay, androany esoro daholo reny, miongotra atao anatiko ato reny amin'ny anaran'i Jesosy, de androany mandalo reo fanaratsy rehetra zay namabo zay namatotra, zay nararoatra ny asa teo amin'ny fiainako tamin'ny alalan'ireo fahatezerana miafina reny. Anisan'izany ny fiavinavonana noho ny fahatezerana miafina atao anatiko, mahatonga hiavinavina, mahatonga tsy te hiainten'olona, mahatonga mora tezitra, mahatonga tsy tohinina, mahatonga kizitina, mahatonga ankahala, mahatonga monomonina foana, mahatonga tsy de manana fifaliana. Roako amin'ny anaran'i Jesosy nareo, afatotra amin'ny ran'i Jesosy reo fanaratsy reo, afatro miaraka amin'izany koa reo karazana aretiny ratsy rehetra zay namatotra tao ambadika andreo fahatezerana miafinareo, satria ny tenin'Andriamanitra de marina hoe mifanekeloka de ho sitrana ianareo no mitondra
aretina hoa noho ny stress ianareo no mitondra aretina hoa mitondra aretim-bavony ny fahatezerana miafina riavana reny anisan'ny mitondra ndreny aretim-bavony reny androany mandidy anareo minaran-tsosy avitsorinareo koa lasa daholo ireo fanaratsy rehetra zay nanaroatra ny asa teo amin'ny fiainako vokatry ny toepoko tamin'ny fahatezerana miafina mamaritra amin'ny anaran'i Jesosy reo karazana fanaratsy rehetra zay mitondra blocage mitondra fangidina mitondra fampahoriana no ny tenao Andriamanitra hoe fanjakana tsisy famindram-po an'izay tsy mamindra fo androany Jehovah mamindra-fo amiko ianao na dia ataoko hoe tsy fananiko mety misy tsy mahafantatra akory ary nefa derikay reny no anisany fototry ny fahorianay androany Jesosy tio visopandray fa fao amin'ny ranao fadisoky rehetra dia amin'ny anaranao ny amatoroka an'ireo fanapapahory rehetrarehetra ireo fanamasika rehetra ireo fanaratsy rehetra ireo fanandeminy rehetra ireo karazana asan'ny satana rehetra teo amin'ny fiainako nazovana noho ny fahatezerana miafina tato anatiko lasa daholo nareo androany miala amin'ny fiainako nareo androany vaako ireo olona reo lasinareo mandeha miala amin'ny fiainako nareo miala amin'ny tontoloko rehetra nareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fandroany Jesosy aoka ny dranao anadio aoka ny dranao anavao indray aoka ny dranao Jesosy anamasina indray dia ampioreny indray Jesosy androany omeo fifaliana indray manomboka androany afako miravoravo eo anaty anao omeo fifaliana Jesosy araka ny andro zay nahitako fahoriana ampioreny indray ampaherezo indray omeo hery omeo fahatanjahantsaina ako mazaka ninina zavatra mbola izy sy mitranga eo amin'ny fiainako ninina reo ady sy fitsapana rehetra ninina fandrangitany devoly omeo hery Jesosy azakako andreny manomboka androany ampianaro ahifikitra aminao ampianaro ahibanjina anao ampianaro tsy hainoeny foana ny tendetra zay tenenina araka ny teninao ndrao dia neno ny mpanomboko manozina ampianaro mba tsy hijery zavapoana tsy hitondra fanafitohinana arovy Jesosy satria be da be ny zavatra misy amin'izao tontolo zao na ny gazety na ny vaovao na ny zavatra hiteny amin'ny fiarahamonina dia zavatra be da be manafitohina mateza indraindray na dia anatin'ny trano fivavahana dia be da be ny Jesosy ny olona no ny fahatezerana miafina tsy mavita mandeha manompo anao any amin'ny trano fivavahana intsony kanefa ny ampiasana koa misy matezitazy fa rehefa ny ampiasana izy dia mandeha foana satria izy mila vola dia tsy maintsy mandeha miasa fa rehefa ny ampiangonana izy dia lasa misy avonavona ao anatiny no fahatezerana miafina dia lasa tsy mankany ampiangonana izy satria misy matezitazy ao ampiangonana satria misy zavatra tsy tiany ao ampiangonana fa raha zavatra hafa izy dia mandehana za zavatra hafa izy dia manao ihany mamindrafo Jesosy esory avokoa ireo karazana fanaze mamatotra anay sy manararoatra anay taminay vokatra ireo fahatezerana miafinareo fandroany Jesosy avozy indray zay fenonerinao indray zay atsangany indray aoka nisotrao ameno anay mandrakariva apahita fitianay ampandresy anay anangana anay indray fenonerinao zay androany ninareo karazana hery sisotra very tao anatiny reny toe-po feno fangidina reny androany Jesosy noho ny amin'ny ranao aoka hiverina amin'ny lony indray reny aoka hiverina amin'ny lony ny fiainam-pananay aoka hiverina amin'ny lony ny afanamponay amin'ny fanaranjy anao aoka hitsangana indray ny fiainam-bavakay aoka ianao ny amin'ny hery anay afanay Jesosy tena hoe manompo anao ampifaliana indray manomboka zao satria ianao nge miteny hoe miravoravo amin'ny Jehovah dia omeny ianao zay reny fonao ianao tena miteny mihitsy hoe inona ny atahoranao zay olombelona mety maty dia manadino any Jehovah mpanaonao zay mpanao ny lanitra sy ny tany aok'izay tompo ho tonga saina mandrakariva fa ianao ny mpanapaka ianao ny lehibe ianao ny tompony hery sy ny fahefana aoka ho tsinitsy ny avinay ny olona rehetra zay mety manao tsinitsina anay mety mandratra ny fonay ahoana iny reny rehefa ianao ny tianay satria ozy izy ianao hoe raha Jehovah momba anay izy nanohitra anay androany Jesosy
omeo anay fahatakara ampiferenao amin'ny loany ny fisainanay mba fanay mifaly mandrakariva amin'ny fanantenananao satria anao no Andriamanitra manana hevitra dia ampeorenao aminao zay ampitombo ataovy miantombona aminao ny fananay aoka zay hifikitra tanteraka aminao satria ianao no Andriamanitra ny famonjenay ary ao aminao rerany ny eny ao aminao ny amen dia misaotra tompo satria fantatro fa hikasika fiainanay indray ianao anasitrana indray ianao nafiry ireo fanaratsy rehetra izay noroahana teo didiako tsy miverina tsy mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy ary indriko amin'ny ran'i Jesosy mivaravarana rehetra afatrako ireo fanampamalifaty rehetra tsy mamalifaty aminay sy ny ankonanay fianakavianay namana mantsakaizanay sy zay rehetra makasika anay ny fanananay rehetra ny ara-pananay ny ara-nofinay ireo olona fanerasera aminay nankolaka na mivantana indrindra ireo mpanasoanay ny fanananay ny anjara fitena sy valimbavaka tokony resinay fa sy ho fefy zay Jehovah toaka ny fonay hatrao ndrakotra anay toaka ianay tompo amianay fifaliana aoka ianao Andriamanitra ny ampitombo ny hery aty anatinay ampitombo ny finoana aty anatinay amelabelona anay indray anangana anay indray mba tena fanay hoe mijoro vavolombelona mba tonga anay tena hoe fanaka hitondrana ny anaranao masina dia misandratra Jesosy any anatin'ny fonay any anatin'ny sy any anatin'ny fananay aoka ny fanamasinao ameno anay hitarika anay mba tonga anay tena zanaka manahaka anao mba ho voninahitry ny anaranao dia mankasitraka tompony amin'ireo karazana asa magaga izay ataonao fiainanay tsirairay avy satria ianao n'Andriamanitra miasa dia tsisy masaka no anomboka hikasika anomboka anasitrana ny fiainany tsirairay avy indray ao anatin'izao vavaka izao amin'ny anaran'i Jesosy noho ny amin'ny ran'i Jesosy naovanay izany vavaka izany amen. Mankasitraka an'Andriamanitra tsika ary misaotra ny tompo ny amin'izay fiaraha-mivavaka izay tena miezaka hoe atao somary tsy hoe fohifohy fa somary fitina mba tsy ho lava be resaka satria manomboka manana olana connexion zay aty Madagasikara ary dia lasa niakatra be ny vidina connexion ho anala izy tsy mampaninona na satria efa asa nataoko amin'ny tompo ty fa sahirana ny olona manaraka fandaharana ny olona tsy manana fahefa mividy firy dia lasa sahirana izy manaraka an'ilay vidéo raha vao tena hoe lava loatra le izy aloha raha ny tena marina tsy ampafirindreny hoe zavatra andalitsika connexion reny raha tena hoe Andriamanitra no priorité kanefa ntsika mbola anisan'ny olona hoe mitarika fanan'ny olona dia zay aloha zany ny fahendrena napetraka ny tompo dia zay aloha ny ataontsika androany dia mankasitraka indrindra anao zay nanaraka hatramin'ny farany manonona fiadanan'ny tompo aminao manonona varavarana misokatra ho anao indray satria fatako hoe rehefa afaka ny fonao dia malalaka tsara ny fonao dia mandray le fiainana ianao mandray le fitahina ianao satria Jesosy Kristy manomboka manjaka ao anatinao dia manana hery ianao misintona fitahina satria Andriamanitra no manome hery mavory arena Andriamanitra no manome hery mampahita fity Andriamanitra no manome hery mahatonga firoboroboana sy fahafikarana ny fiainanao dia mitsodrananao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ho ambinina sy ahomby ianao ninona karakarainao ny asan'ny tananao mety misy amintsika ireo zao le anao misy mikarakara hoe ao anatin'ny tsy fahasalamana mino fa ao anatin'izay vavaka izay anafaka anao Andriamanitra anokatra lalana anao Andriamanitra raha mitady asa ianao dia anao amme asa zay tena hoe lefa maniny ho anao Andriamanitra fa mila mifonao tena malalaka tsara le izy ahafahanao mandray an'izany ao anatin'ny fikarakara papie isan-karazany ianao dia miteny ianao amin'ny anaran'i Jesosy fa Andriamanitra pahita fitianao Andriamanitra elo lalana anao fa ataovy madio tsara ny fonao alalao ny fonao avotsory ireo olona ireo fa voninahitra mazefatra amin'ny andro ianao dia ho hitanao zany hoe
tsy fitovin'ny marina sy ny tsy marina dia manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy zany. Fa raha vao tsika manompo an'Andriamanitra nefa manao tahaka ny comportement tsy marina tsika dia afaka miampangitsika Satana. Fa esory ireo, avitsory ireo, tena miteny amin'ny anaran'i Jesosy dia ho hitanao fa ianao no hijoro vavolombelona ao anatin'ity fandaharana ao anatin'ny fotoana fohy ho vonaitry ny vonaitran'Andriamanitra rery dia mankasitraka atsika nanaraka hatramin'ny farany manona fiadanan'ny Tompo amintsika rehetra dia mirary soa manome fotoanantsika amin'ny manaraka indray dia veloma daholo.